trafikana sokatra misy sarombiny folo amin'izay teny Antairoka nitoboka eny tsy afany député ny Soavinandrina Sirona manefatra. Fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina feno tsy fanaraham-dalàna mitakina na foanana ny voka-pifidianana rehetra ho ny antoko maheva. Fiainana andavanandro eto Madagasikara manohina ny fon'ny Jesoa ny fangirifirintsika malagasy ho ny fivondrona beneveka. Manatra ny fiarabana tompoko lasy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny fotoana merenana ny tia ho an'ny taona 2024 sy 2025 ity omaly isika dia andresaka manokana ny tontolon'ny politika eto Madagasikara fa ho amin'ny ity androany ity dia ny tontolon'ny toe-karena no resantsika fa nira zafy manantany atrany no miaraka amintsika mamakafaka sy mijery ihany koa ny zava-misy ho an'ny raharam-pirenentsika izay miaraba indray fa niry tafara eto ndray Germain malmo efa tafara teto tsika amin'ny rahalahy de miaraka ndray amin'ny androany ity de miraba ny Germain miraba ny mpanaraka ny fandarantsika anatin'izao hoe tsy 2024 sy 2025 izao isika toeterina sy any Ampitandranomasina. Tontolon'ny toe-karena iaingatsika voalohany ny zavatra nitranga teny anivony anteny meram-pirenena tamin'ity taona ity ny fandanina ny teti-bolam-panjakana izay ho ampiasaina amin'ny taona 2020 sy 2020 marobe ny zavatra miova ao anatin'izany teti-bolam-panjakana izany fa andao arahantsika aloha ity fanadiadiana ity. Nafana ny adievitra teto amin'ny lapan'ny demokrasia Tsimbazaza raha lalàna feny anteny meram-pirenena mantsy dia voalaza fa aoriny tatitra ho an'ny asambomera dia miroso amin'ny adievitra ny solombavam-bahoaka noferan'ireo solombavam-bahoaka mpanohana fitondrana nefa ny isan'ireo député afaka mandray fitenenana ka nahatonga ny fandroritana sy ny famalina teo amin'ireo samy solombavam-bahoaka izany. Taorin'izay dia nitondra fanazavana momba ny teti-bola 2024 ny ministry ny fitantanam-bola. Tsogana manokana amin'izany fanovana izany ny mikasika ny etralaina amin'ny fandefasana vola amin'ny alalan'ny finday. Raha aotra faingo 500 amin'ny totalim-bola ifandefasana no napetraka teo aloha dia ny fanarahana tamin'ireo mpandraraha hoe atao 500 amin'ny chiffre d'affaires zany hoe amin'ny frais de commission no hoalaina amin'ireo mpandraraha. Nahitsy ny solombavam-bahoaka avy amin'ny fanoherana ny laza sy nanamafy fa tsy mamaly ny filan'ny malagasy ity teti-bola ity na dia eo aza ny fampiakarana ny teti-bola ho an'ny sehatry ny fambolena sy ny angovo. Reto ray aman-drenitsika mpisotsorono reto madame ny privé nampiakatra nampiakariny zareo zany ny vola fisolombolono zany fa isika fanjakana koa ve hapiakatra mba tia koa ho henin'ireo ray aman-drenitsika manerana Madagasikara hapiakatra ve tsika fanjakana sa tsy hapiakatra fa zaho tsy dia mahay loatra tsy hitako ao anatin'ny loi de finance izy. Ireo mpanjara amin'ny resaka mobile zany fa lialainay tompoko dia zao so dia to hapiakariny zareo opérateur mobile les frais ka eto madama dia amevotoky izahay tsy hoe mandeha ny telo volana mandeha ny 5 volana tonga dia miakatra tampoka io frais io tahaka ny hoe misy rahalahy izay ny teny hoe milliardaire crédit milliardaire tsy miova io fa milliardaire foana fa zavatra atao zareo miamahi le izy ao ny resaka zay sy DG tamary ohatrany tsy ao izy zany fa misy entana andavanandro be dia be ato anatin'ity boky ity zay iainany vahoaka misy nareo taxe ohatra amin'izany ny resaka savony ohatsy ary savony tsotra mihitsy nampiakarinareo amin'ny page tonga dia nijereko le izy page 87 satria tenareo tsy misy jereo fa page 87 zavatra tsisy taxe io taloha lasa misy taxe
le savony ordinaire zay ampiasainy malagasy rehetra malagasy madinika ka ny fangatanay raha mato minista dia aleo asorona reny zavatra zay ampiasainy vahoaka madinikytsika reny asoro tao zany a l'investissement non productif reto asorona daola anao am'izao fotoana zao fa tsy hoe lefa hofarana koa ny tao a dia afindrany ndraiky vola dia tsy mandeha le izy mba objectif tsara isika mba le zavatra ataotsika mba hisy impact any avahoaka asorona tao ny gymnase asorona tao ny piscine olympique asorona tao reto building mora reto fa iny ny asorontsika azy ny asorontsika azy dia izao io zao misy resaka fanjonono nanao contrat tsika amin'ny firenena maro io contrat amin'ny firenena maro zay nataotsika io madame ny lasa miteraka asana Durban le izy satria manenina tsy manana fodrafitsasa atsika andanjatsika azy eto Madagasikara nefa raha zany zavatra zany amboaritsika ino raha te piscine anankitelo fotsiny fa mahavita azy any amin'ny ray alina mahery ny asa ho azon'olo nanamafy izany ny solombavam-bahoaka izay manoana fitondrana izay voafidy tao mitsinjo amadamada milaza tsika sur le plan national hoe agriculture grandazany pêche élevage no tokony andanitsika ery nefa milaza amitsika za efa tsy misy ny technicien miankadre agriculture any amin'ny faritra district ka tsika tsisy recrutement na anankiray aza amin'ny ingénieur agronome na amin'ny technicien supérieur d'agriculture ka vela eo tsika fa tsara moso zany na amin'ny pêche na amin'ny élevage na amin'ny agriculture petitale na itsy ihany koa ny solombavam-bahoaka Jean-Jacques Rabenirina ny laza fa aim-pirenena no resaka ka tsy tokony atao antsirambina sy ampandrinana saim-bahoaka fotsiny ihany voalohany indrindra mahakasika ny énergie nampianatra nareo any 1331 milliards ny volany énergie zay nefa dia mireprésente 1,5% fotsiny ny budget global tsy zay ny amin'ny tany rehetra zay hanany énergie tsy latsaky ny 6 à 8% ny vola atokana ho an'ny énergie inareo mahita fa miakatra mikasika ny rano any amin'ny 600 milliards koa nampiakaranareo budget ny rano fa izao nefa zay dia mireprésente amin'ny dépense globale 0,67% fotsiny nefa ny filaharana bidon jaune 0,67% volana atokantsika amizay amin'ny dépense globale tsy fiakarana zany tsy fanotsona aretintsika hifankahita na amin'ny fanaovana ny loi de finances rectificative na fandaliantsika ny hoavy asa ty volana tokany ty etsika samy député eto anareo tokona ndraiky engany mbola hoazao matao minisitra hifankahitatsika fa hovavaha amin'ny heritaona ohatran'izao ny olandrano faharoa fahatelo manaraka an'izay mikasika ny éducation teo voalaza fa niakatra ekena tokoa niakatra zany 1 milliard 562 milliards vola be tokoa zany fa izao raha jerena nefa an'izay amin'ny apia tovisina miharaka faobe dia tsy mireprésente afatsy 1,75% ny PIB fotsiny ny feritra nefa apetraky ny UNESCO sy ny ONU dia tsy tokony latsaky ny 4 à 6% ny PIB ny vola tokana ho an'ny éducation jerevony toebolany Sénégal 6%, jerevy nany any Comore 2,65%, zay mahatonga atsika resiny Comore bareaio raha jerentsika koa ny eto mahakasika ny fisondrotan-karama tsy misy ny fisondrotan-karama efa ho 10 taona angabo zay tsy misy mihitsy nefa ny fidangany vidim-piainana efa mananika ny 100 à 150%. Aiza koa izy anao fitindrovantsika andreo vaovao na ny any privé zay na ny any amin'ny public oka kosa azava resaka fa zahay tsy nagataka 4 ary tsy ny 4 sy ny vola satria ny vidiarana 4 za député dia tsy misy ny rano tapaka ny jiro tsisy fandraisany am'izay 4 ny député tompoka ny fahasairana vahoaka am'izao fotoan'izao sotamakasiraka tokovava nateo aza ireo tsikera sy ny fanitsina nataon'ireo solombavam-bahoaka momba ity tetibola ity dia lan'ireo maro anisa tsy nasy-panitsina akory ny tetibola-panjakana hiasana ho an'ny taona 2024
Ya fandiry de hevitra be ny resaka teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024 io teny anivony anteny miram-pirenena araky ny fanadiadina sy ny tati-baovao na raha antsika teo izay eo ny resaka etra zay niteraka olana goavana moa zany ho an'ny fanoherana moa no tena nametraka fanatsikafona malona zay resaka etra ho takina amin'ny vahoaka malagasy zay amin'ny io taona 2024 zay mandindona antsika io ho anao manokana ahoana ny fahitanao an'izay hoe ho avy ny vahoaka malagasy raha iny fanadiadina na raha antsika teo iny ya ny tsara ho fantatra aloha de lalàna ny mametraka ny fisiny ny teti-bolam-panjakana zay hitantanana sy hanodinana ary ahafana zany manao an'ireo asa samihafa eto amin'ny tany sy mifanjakana io lalàna io zany atao hoe loi de finance fa ny ambony io misy an'le lôly fa zany loi organique izy io mikasika andrina ny loi de finance zany ny Filomary Karavalomanina tamin'ny andro ny tantana ny tany sy ny fanjakana no nametraka ny lôly fio zany io fomba ahafahana zany mametraka araky ny fepetra mandalana samihafa entina handaniana an'izay teti-bolam-panjakana izay zany na le loi de finance zany ny loi de finance no ahafahana ihany koa zany Germain mapita ny vaovao ho an'ny olo-pirenena rehetra ato anatin'ny tany republikan'ny Madagasikara ny amin'ny hoe inona no lara-pahamian'ilay fitondrana zay mitantana ny firenena inona no heveriny zany fa hanatrarana ny tontolo ara-toekarena inona no heveriny zany fa programman'asa lehibe zay hoentiny amin'ny taona ho avy zany rehetrarehetra zany no dinihana ao anatin'ny loi de finance zany de ny lalàny eto amintsika no mametraka mazava tsara Germain autorisation zany no omeny ny parlemanta ho an'ny mpanatanteraka ahafahany mampiasa zany an'ireo kirakira zay voasoratra ao anatin'ny lalàna mifeny teti-bola zany hoe raha vao tsy mandalo ny parlemanta zany zay dia manahirina be ny ihany kanefa misy ihany koa nefa na izany naty zany aza lalàna ihany koa zany homeny ny eto amintsika ny amin'ny azo ny filohan'ny republika atao mamoaka an'io par voie d'ordonnance na izany naty zany aza nefa tsy mitovy ny lanjan'izay hoe avy any anivony ny anteny meram-pirenena izay sy ny hoe ordonnance satria misy débat izy eny anivony ny anteny meram-pirenena nivony anteny meram-pirenena ny loi de finance zay voasoratra mazava ho azy zany ao anatin'ny lalam-pandroena ny amin'ny hoe isa-taona de misy ny session anankiroa session ordinaire ray zany any volana me de ny resaka loi de finance rectificative iny sy mety ho fandiniana andreo lalàna maro samihafa zay mety mifanitsy any amin'iny volana itsany iny ny faharoa de session budgétaire handiniany teti-bola-panjakana ho amin'ny taona ho avy zay zany ny voasoratra ny lalàna zay ao anatin'ny lalam-pandroena zany ka raha miresaka le loi de finance tsika efa jerentsika teo le adevitra teny reny no ilaina raha vao tsisy adevitra zany loi de finance zany de everina zany hoe tena fitantanany jamba sy marenina sy mona lay zava-misy zany fa tena ilaina l izy ary ny débat miainga de anivony anteny meram-pirenena ny antony de zao solombavam-bahoaka no nametrahany vahoaka andreo mpikambany anivony anteny meram-pirenena ka mahasolombavam-bahoaka zay de zao anjarany solombavam-bahoaka no mijery ny amin'ny hoe mahavaly nylay etaetam-bahoaka ve itetety-bolam-panjakana ity na ho anina simpantsiny io na lay teti-bolam-panjakana lasitra zany tany amin'ny taona lasa tamo tsisy an'le teti-bolam-panjakana na simpantsiny loi de finance rectificative tsy verenako iny fa nisy an'izany ange fa amty tam'ty ndray mitoraky ity zany de nisy an'iny teti-bolam-panjakana za te ampatsaiky ely fotsiny ny loi de finance 2024 zany hoe efa andao atsika afaka andro vitsy kely le 2024 zany de tsy de tena hoe mivalapatra tamin'ny resaka ara-sosialy tsy de tena zay zany zava-misy zany fa ny zava-misy zany de ny fitondram-panjakana dia variana nametraka goavambe taty am'le tontolo nylay resaka hoe famahana olana zany amin'ny lafiny angovo ary io mbola hitantsika io na ny resaka subvention jirama tiako atongavana amin'izany zany fa eo ihany
cadence an'le fitondram-panjakana makaiza le izy de miodikodiny am'le hoe taux de croissance na hoe tany arikarina tratrarina misy fotoana eny anatratra efatra isanjato anatratra efatra faingoroa anatratra 5 isanjato de miodikodiny eo foana efatra 5 tsy mihoatra ny 5 isanjato ny fahatratrarina ny tany arikarena zany zay tratrarina zany fa ny loi de finance tam'ty indray mitoraka ty zany zay ahafahana mandinika am'ilay hoavy dia hitatsika moa zany valapakatra kokoa zany ny any amin'ny resaka fambolena ny resaka angovo ary ny resaka fotodrafitrasa zany zay no nomeny ny fitondram-panjakana vana maninona no misy an'izay zany de raha vao mijery avy hatrany ny resaka angovotsika de azotsika antoka zany zay fa hoe io tafiditra ao anatin'ilay fepetra napetraky ny Fonds monétaire international zao manko ny zavatra tsy tokony ho adininy voaka zany de zao rehefa miresaka teti-bola-panjakana équilibre budgétaire balance commerciale miresaka macroéconomique sy ny sisy ohatra zao dia ny FMI ny tena manara-maso an'izay ny FMI ny tena rangasofina am'izay satria izany ny tena andraikitry ny FMI zany mikady zany ny fomba fitantanana ny teti-bola-panjakana ny fomba fanodinana ndra raha teo kareny lay firenena anankiray ary tsy afa miala am'zany tsika ninona resahana de zao isika mbola tsy afa miala ny bailleur traditionnel atsika donc zany banque mondiale sy ny FMI dia raha miresaka loi de finance atsika ny akamaroany ny zavatra tsy maintsy dinianao akoatran'le hoe hitady am'le resaka recette fiscale atsika hijery an'lay resaka recouvrement samihafa isika de zao misy trosa maro be zay nanaovana ratification tsy maintsy ampidirina ao anatin'le loi de finance ary misy ihany koa zany ny fepetra maro samihafa zay napetraky ny mpiara-miombona antoko atsika ny FMI sy ny banque mondiale ohatra voalohany indrindra zany tsy afa miala eo ihany koa ny Union européenne zany fa ny FMI moa zany ny FMI matetika mametraka fepetra maro be de zay fepetra apetraky ny FMI zay no manahirana zany ampitatana ny firenena zany ka isika efa tafiditra tao anatin'le mifanaraka nanao taratala tsy afaka miala tsika satria itsika nge nametraka fifanarahana hindram-bola any am'ireo banky amy sehatra isam-pirenena reo de dikan'izay mametraka fepetra izy de rehefa mametraka fepetra izy indrindra tsy tateraka ao le fepetra tany aloha napetrany ary ny zava-misy de zao maloka le tontolo ara-teo karenao zay nampindraminy vola de zao lasy isika zany misy programme nasa samihafa sy fepetra programme et condition zay le izy apetraky izy reo ary isika koa mbola mangataka volany amin'ny alalan'le facilité élargie de crédit de misy koa am'le fonds na résilience sy durabilité FRDC fake tsika nge mbola manantena ny mba azo ano any amin'ny asy zay 174 millions DTS avy any amin'ny FMI amin'ny taona ho avy io 2025 de mitsinjara lizy ty mifaiky ty ny FRD ahoana ny fomba ampiasanareo azy fa zao ny FMI koa mametraka mazava tsara hoe amboary tsara ny anareo ny resaka état de droit fanjakana tandalana satria raha vao tsy tandalana le fanjakanareo de zao ny tontolo ara-teo karenareo mihitsy ny simba inona zany ny atandalana n'le fanjakana mila mametraka tsara nareo amina resaka fitantanana tatahaka izao eo anivon'ny mpanatanteraka eo anivon'ny mpanao lalàna ary am'ireo asa manandraikitra samihafa zay tena tokony ametraka an'izay dikan'izay zany zany fanjakana tandalana zany de zao manomboka any am'ireo fanapahan-kevitra ray sy mpitondra fanjakana rehetrarehetra zany dia tsy maintsy heverina fa tokony hanaja an'izay fanjakana tandalana zay ary ampiatra an'ireo heverina fahalalana ny fanekena zay fantatry ny mpamatsy vola eo amin'ny sehatra resam-pirenena faharoa tsy maintsy mametraka tsara tsika ny ady amin'ny kolikoly mampahantra ny firenena anankiray ny ady amin'ny kolikoly ary zany ny anisan'ny condition apetraky ny anivon'ny mpamatsy vola resam-pirenena ny FMI sarotiny am'izany ny ady amin'ny kolikoly nge no antony nametrahana ary efa nanomboka tratra ny tanjona tamin'ny 7 ary nampatanjaka n'Andriamatoa Marc Ravalomanana napetrany tam'izany lay vao miera-pirenena miady amin'ny kolikoly CNLSS angamby izay napetraka am'izany lay chaîne pénale lasa paky izy am'izao fotoana zao le Bianco moa zany le tiako tenenina taloha de le chaîne pénale
de mbola atao anatin'le ketrika tam'izay le hoe apetraka le samifine le sampandra zany a miady amin'ny famotsim-bola blanchiment d'argent sy capitaux de misy ihany ko zany a lay a resaka arai avoir illicite de misy ihany ko zany a le resaka CSI comité de sauvegarde de l'intégrité ngiara-valo manana no nametraka an'izay ary amin'ny endriky ny fitantanam-bola mahitsy tsara zay hatongavana ny amina bonne gouvernance zay le fepetra fahatelo napetraky ny FMI dia napetraka andriamatoa Maro Karavalomanina ny hanatratsarana an'le bonne gouvernance de inona lizy ndao rapetraka le LOLF zay manko le fanazavako teo aloha loi organique dikan'izay tsy mandehandeha ho azy soratsorata-poana fotsiny zany ny resaka loi de finance misy fanazava-kevitra ara-teknika be da be manko izy io amina resaka écriture na resaka budget sy fomba fanaovana an'ilay LOLF loi de finance any amin'ny conférence budgétaire sy ny rehetrarehetra izany par rapport ny desiderata miainga avy aty amin'ny commune district tonga any faritra zany ka raha mijery ny zava-misy am'izao fotoana zao tsika ny amin'ny hoe io ny teti-bolam-panjakana ahoana ny fanantenantsika amin'io mafy be fepetra napetraky ny mpamatsy vola satria me mibanaka le tontolo ara-toekarena ary memenjera ny toerana misy amin'ny Madagasikara amin'ny sehatra raisam-pirenena zany raha mitanisa zany hoe état de droit lutte contre la corruption ny bonne gouvernance de tsy afa-miala anatin'izany ihany ko zany zavatra roa lehibe zay tena manahirana ny fitondram-panjakana io de inony zany fanatsaharana ny subvention en jirama sy ny vérité des prix amin'ny tontolon'ny lasantsy solika zany a no azo everina zany hoe adevitra be am'izao fotoana zao de ahoana zany vola tsy toko tsy foroana ny Germain no lany tamin'ny subvention en jirama zay nambara amin'ny pahay toekarena sy ny pahay foto-dravitra samariny am'le tokony nahavitantsika nametraka sy nanangana toha-drano maro bagazy ahafahana manodina herinaratra fa tsika moa zany a de zao subventionnena amina 1000 milliards d'ariary le jirama tsy vitan'izay le zay ngera hoe subvention fotsiny nataotsika mba nilamindamy mateny ihany fa ao anatin'le subvention be da be ny zavatra tsy maintsy nalohan'le jirama tsy maintsy manefa ny facture na groupe ho an'le orinasa zay a miara-miasa amin'ny jirama tsy maintsy manefa ny vidy solika am'ireo solika zay ampiasainy jirama solika mavesatra sy ny gasoil tsy maintsy manefa amin'ny alalan'ireo mety ho fandaniana samihafa ny jirama satria ny vola miditra amin'ny jirama isam-bolana tsy mahefa ny karama mampiasa isam-bolana ny vola miditra amin'ny jirama isa-taona tsy mahefa ny fandaniana am'ireo tombontsoa sy karama zay tokony lanina isa-taona de ny olona zay tokony miara-iasa amin'ny jirama amina projet samihafa ihany ko maisatra de maisatra tandrana de mitandrana satria efa misy fampiasam-bola efa nampiasaina ohatran'izany takin'ny banque mondiale avereny volanay fa nisy tantaran'izany tany amin'ny 2020 sy 2021 tanoany avereny volanay fa nandeha tany amin'ny tsy lalany zany ary misy fandaniana miopapana tsy fantatra taonareo amin'ny alalany tony resaka prime exceptionnel loatra ny tony ary misy ihany ko fanodinana ny solika fanodinana ny surfacturation na vidina groupe sy sisa ohatrohatrany zany de mametraka fepetra am'izay zany ny eo anivon'ny mpamatsy vola amitsika ajanony io fa vola be de mikarikety seroa le fitondram-panjakana re jirama nefa hain-dehibe ny angovo indray ny resahaka eto fa tsy jirama rery ny angovo de hain-dehibe ny toekarena eto Madagasikara satria voalohany manodina ny tontolo ara-industrial ny orinasa rehetra ihany ko ny grand hôtel sy ny sisa reo usine samihafa reo orinasa madinika salasala zay betsaka zay ezahana ho formel ny informel am'izao fotoana zao kanefa raha tsy mandeha zany ny herinaratra de zao tsy miodina ny tontolo ara-toekarena de misy perte économique zany de hitatsika io andekaleka zara raha mahodina any amin'ny 25 mégawatt 120 mégawatt izy taloha misy lavaka efatra lehibe nataon'Andriamatoa Deratsiraka tao tamin'ny taona 27 valopolo sy 27 tanoany lavaka efatra be ahafahana mampiditra groupe ngeza be
satria rehefa mandeha manko le riandrano iny de mikapoka aty ambana aty de manodina an'le turbine niezaka nijery an'io filomary karavalomanana niezaka nijery an'io Andriamatoa ery Rajonary Mampianina aminatin'le gouvernance et prévoir fa io ny anisan' zany ny resaka toadrano hanodinana jiro zany herinaratra no tena mora indrindra sady madio azo lazaina angovo azo avozona nge ny barazy herinaratra azo avy amin'ny toadrano fa zao tsy nijery an'izany le fitondram-panjakana na misy fitaovana anafarana ra-bloqué any Tomasina mbola fivorian'ny filakevitry ministra mivezivezy le prime ministre miaraka ministra hijery ny fomba hidébloquena ampiakarana an'le fitaovana zany le mbola problème eto amintsika zany resaka hoe ametraka parc solaire zay tsy hitanao hoe aiza le parc solaire ary de afaka amin'ny filakevitry ministra tsy maintsy misy foana ny fanambarana hoe tena ametraka angovo azo avozana ametraka parc solaire ametraka orinasa-panao ino ty panneau solaire sy ny sisa ohatrohatran'izany fa mandraky ty ny andranina tsy mahita excédent raha vidinao vokatra very anina orinasa iray eny Antsirabe raha vidintsika mba hahafahana mamatsy an'le tanàna mihoatra zany fa tsy hoe very le izy mihoatra any am'lay vokary le orinasa ka inona tiako tenenina zany dioza hoe za zany tsy hitako tsony zay fomba ilazaina am'le hoe fanapahan-kevitra ndraisin'ny fitondram-panjakana any amin'ny agriculture bon zay za moa zany vao tena mifantoka bebe kokoa ny fitondram-panjakana zay hoa fa tany aloha tany nge tsisy ny rareny an'izay resaka fambolena sy fiompiana zany fa miteraka adevitra be ihany koa nge faniry ao anatin'ity resaka hoe agriculture ty ny re hoe fanafaratsika masomboly avy any Chine amin'ny resaka hybride ny zezika avy any Chine mampametra-pantanina ny tantsaha be deaibe moa zany nefa nanao faneo-kevitra mahakasika an'io hoe ahina afatin'ny tantsaha eto Madagasikara io satria sataona zany anafatra masomboly sy zezika avy any Chine foana tsika le izy ange zao hoe zay hoa le hoe tsy fahaiza mitantana ny zavatra resantsika tsy hoe manenjikitsika le fitondram-panjakana tsy zay le izy fa zany aloha zany na tiana na tsy tiany zany vola mivoaka raha vao anafatra zany na tianao na tsy tianao na inona fanazavana veriko tsara na inona fanazavana hoe eny mety hoe fanomezana mamay-pony reo sisisa fa zao na tiana na tsy tiana tsy maintsy misy ny fanapahan-kevitra mifandraiky am'izay foana amin'ny fomba ahafahana mamoaka an'ireo de zao misy volam-panjakana perta foana zany ahafahana mamoaka an'izany raha izay faharoa inona ny maharatsy ny masomboly zay novokarina tetatoerana ary zay ane no fitsonjovana lavitra napetraka Andriamatoa Marc Ravalomanana nametraka banque de semence izy isaky ny district ary nametraka izy an'ilay trano na masomboly lehibe hahafahan'ny tatsaha zany mba mahazo masomboly zay vokarina tetatoerana ary zany nge natao hoe tena nametrahana an'ireny organisme rahatasy reny fobe famokarana inona sy ny sisa fofifa sy ny karazana sady manampitosika amin'ny fambolena no mampianatra ny olona hahay amboly no manome fiofanana ny olona no manome masomboly ihany koa zay avokarina vitatoerana zany ka tsy hoe tsy manana problème makorytsika ny amin'ny hoe masomboly afaka mamokatra masomboly eto aterantsika ary mahavita an'izany ny teknisianina malagasy fa ny atahorako fotsiny ray zany de hivadika bizina le izy amin'ny fomba fanafarana sy ny fomba hitsinjarana an'le izy zay zany ny atahorako fotsiny bon iverenako le teniko teo Germaine am'le hoe anankitelo no tena lahara-pahamian'lay teti-bolam-panjakana zany de nyresaka hoe fambolena de nyresaka angovo de nyresaka infrastructure fa nazaninaty zany le izy tsapan'le fitondram-panjakana ihany zany namotika amin'ny fanapahan-kevitra ny raisiny hatram'izay ny tsy ny raharaha ny tontolo ny fambolena satria anisany napotika ny tontolo ara-toekarentsika ary nampitotongana ny volatsika ny fanafarana an'ireo vary reo ary nananganana orinasa mihitsiny le roapolo sambo iny roapolo sambo iny fotsiny aloha ny resaka ny resahana fa ny SPM nge efa nanafatra metra lavitra an'izany ary raha totalina nandritry ny fanapahan-kevitra naisiny tsy ampy ny vary manana gapina zao zao 1000 tonnes tsika de nanafatra le fanafarana hoy mamoaka an'le devise io fa tokony naporisika le filohan'ny repoblika atao anatin'ny Covid de
amboly Artemisia tsika tsy ny raharaha le tontolon'ny fambolem-bary fa raha ohatra ka une tonne $300 fotsiny zany ho an'ny vary fa raha ohatra tsika ka manao Artemisia $3000 zany côté business zany jerevany tamin'izay fa tsy mijery izy ny amin'ny hoe inona kokoa nefa hoe nanavanana n'le malagasy a vocation inona le tanitsika le malagasy firy mbola azo exploitena amin'ilay tany dikan'izay zany afaka mamokatra tsika ny fanatsarana ny tokony natao de raha tany zany de efa mijery hoe hifantika amin'ny fambolena zay nge nampatanjaka n'Andriamatoa Marikaravalomana nanao fifaninanana izy ho an'ny tontolo ny fambolem-bary ary tsy vitan'izay izy nametraka an'le bac de semence tsy vitan'izay izy name fitaovana izy farany lafo vidy zany kibota zany fa mena maimaimpona tany ambanivohitra fa nisy ihany koa no ezahana mba nahafahan'ireo tatsa zany ny vidy amin'ny vidiny halotsy kelikely sarcleuse ny charrue sy ny sisa efa nisy fikasana zara tracteur efa maro be efa projet tao anatin'ireny zany fa tsy vitan'izay de zao ny famomezana fiofanana de nananganana mihitsy karazana projet maro samihafa miprospere ny iny ty teo anivon'ny karazana fiangonana misy an'le safy sy ny sisa nahafahana zany na mian karazana projet misy an'le nalaza be moa le anankiray fa mety miverina izy PSDR anisan'ny reny zany hoe ahoana no ahafahana manosika an'le tontolo ny fambolena de nahafahana ihany koa zany a mba nanosika an'le tatsa hoe tena mokatra tsara de sécurisena tsara le tatsa zany a de nametrahana ny fepetra ara pitandrona ny filaminana tany ambanivohitra rehetrarehetra tany satria raha voaratsy koa ny filaminana na eo ary ny finiavan'ny tatsa hamokatra de zava-pony zany rehetrarehetra zany de tsy maintsy nisy mesure mifanaraka an'izany hoe ahoana ny ahafahana mandrindra an'ilay tatsa hamokatra tsara ho tena azoto izy ary tsy vitan'ny azoto izy fa tena hahay amokatra izy kanefa voantoka ara-pilaminana izy zany nampiarahana tamin'izany fepetra rehetrarehetra nampiarahana tamin'izany fotoanan'izany de niainga le tontolo ny fambolena de nametraka an'le vitrine ny président Marikaravalomana le vitrine zany nahafahana nampiseho ny amin'ny hoe raha mamboly mangazo tsika possible ny fototra ray azotsika zao kilo raha mamboly an'ity vary ty tsika possible azotsika zao tonne isaky ny hectare ary raha mamboly an'ity apemba ty tsika sorgho azotsika zao mivola miditra am'ty azo atao mamboly an'ity resaka haricot vert tsara tarekely ty azo atao mamboly cornichon azo atao ny manao an'ny karazana fiompiana tataka izao échantillon zay azo exploiten'ny tatsa zany zay nge ny force ngezabe nambatanjaka n'Andriamatoa Marikaravalomana fa zao rehefa tonga ty fitondram-panjakany ty de zao ny heveriny de zao le mampirevy amin'ny alalan'ny lanonana sy fety samihafa sy le resaka jirojiro sy le resaka ciment fotodrafitrasa samihafa etsero de rehefa aveo mivadika hatramin'ny tritra zay zany le zavatra de lasa ambany zavatra zany le tontolo ny fambolena aty zany taty am'ty 2024 ty misy an'le hoe fivoriana momba ny fanjary-tsakafo sy sisa nalean'ny tompona ndraiky mpanjakana zay zany vo tonga saina izy hoe tena tsy metsy le mesure nraisitsika zany a momba n'ty resaka Artemisia ty tsy metsy zany le resaka hoe tena mila mamboly varitsika iandro roa taona ave le cycle fambolem-bary moa zany tsain'le mpitondra iandro roa taona ave fa aleo manafatra vary de ohatriny izy am'izao fotoana zao ka zay indrindra ohatriny izy am'izao fotoana zao eninjato sy 3 ny vary dista sa tsy miresaka malalalontsony efa tafiakatra 4 vary mavokely makalioka vary vokariny etaterany zany ny vary Congo afaratsika avy any ivelany manodidina ny 700 sy 3 inona ny vary mora am'izao fotoana zao stock luxe 700 zany efa 3 zany stock mavo ratsy any zany stock resako aminao zany mizery 700 ariary ny kilo zany hoe ny vary zany de vidinao 4 ariary am'izao fotoana zao mitovy lanja amy dollara iray zany hoe ianao zany raha hividy vary raikilao dikan'izay de zao tokony ahavita saran-dalanao zany mandritra ny tontolo andro iny nefa tsy maintsy anaovanao vary raikilao ahoana ny fomba ahitana vary raikilao anatin'ny tontolo ny fianakaviana nefa
ny vola miditra amin'ny malagasy isan'andro de zao latsaky ny $1 dikan'izay za hikaraha mitady vary 1 kilao zany le malagasy le vary 1 kilao nefa tsy ampy tsy marina filazany le tompona ndraiky mpanjakana anankiray hoe ampy antokatrano sy ny ankohonana miisa 5 ny vary 1 kilao ho an'ny olona tsy mihinam-bary zany fa taizam-bazaha fa raha olona 5 an-trano zany maraina atoandro arivo manodidina ny 2 kilao zany Germaine Menjanary nde ataotsika hoe rokapoka vary sosoa maraina de mbola raisina rokapoka vary sosoa arivo zay efa 4 kapoka amin'ny atoandro zany 3 kapoka stapa 1 kilao zay nge de efa 2 kilao e de ahena kely ara mifatra kapoka zany satria mety 2 kilao mahery zay fa olona tsy mihinam-bary olona zatra fiainam-bazaha olona nihinana steak tany olona misy na hamburger tany sandwich tany kebaba sy ny sisa tany mandeha McDo mandeha KFC no ampitovinao amin'ny malagasy sy ny vavon'ny malagasy mihinam-bary maraina atoandro arivo tsy possible zany tsy fantatry hoe amin'ny fomba hoana ny kajin'le olona zany de terena zany le malagasy hitsitsy amin'ny vary hoaniny hoe 1 kilao mahavita tokatrano iray amina olona 5 ao anatina tokatrano bref moa zany resaka zany parenthèse kely fotsiny zany fa tiako resahana anatin'izao zany de ozy hoe mitodika amin'ny tontolo lay fambolena le fitondrana zay efa tara zany na tiana na tsy tiana zany hanomboka amin'ny mandahana izy hitatsika ny résultat fa ny anina gaga de hoe nampidirina ao anatin'izay mavesatra be nge zany hoe lara-pahamehana ny angovo hanarina an'le jirama zay tsy maintsy tafariny io fa raha hanarina an'io ianao voalohany indrindra aloha akisany io vazaha io $1,000 ny karaman'io vazaha io kanefa mafy be ny délestage eto Madagasikara mafy be ny tsy fisian-drano eto Madagasikara izy ereny délestage sy ny rano eto Madagasikara ve no anakaramana israeliana à la tête ny jirama za hoe tsy possible zany mety misy gasy mahavita lavitra vitan'io rangaha io tsy mety fa tena misy ka fa vola be tsy toko tsoforoana ny mivoaka ao anatin'ny kitapom-bola ny jirama Germaine Menjanary vola be tsy toko tsiforoana na de hoan'ny karama sy ny tombontsoa an'io vazaha io fotsiny ary ny azoko antoka raha tamatra ao anatin'ny taona ray de miliara nefa tokony havita zavatra zany inona no lesiko ny teknisianina malagasy tsy afaka hitatana jirama raha ohatra ka izere de lestage sy famatsin-drano amin'ny camion sy bonbonne no hametrahana talepitatanao oatra zao anao redressement ve misy malagasy be da be nge na vitananao redressement fa taiza tsy potika nge le jirama nisy taleny tatana maro be mifandimby teo aloha tamin'ny andron'Andriamatoa Tsiranina andron'Andriamatoa Deratsiraka président Marc Ravalomanina président Zafy Albert tsy te hitanisana ran'olona fa tafarina le jirama fa tsy fahatokisana an'le teknisianina malagasy le izy de mitarika fahampotena zany zao efa lesoka anankiray resahana antsika fa mafy be hoy anao inona zao vao mieritreritra hoe hamokatritsika hanao tohodrano maro samihafa tsika rianana efa nisy disponible azotsika andraisina ne sahovika sy volobe fa tsy natao fa ny ena asa resaka adevitra na inona fa tsy lazako zavatra hafa fa raha zany vao tonga tary amin'ny 2019 tary tonga de ndao de mareo sahovika sy volobe efa tonga de navelany daholo ny ambition politika sy ny resaka hoe adevitra politika samihafa continuité de l'état azo raisiny ity ahafahantsika mitsinjo lavitra reto daholo disponible ahafahana tonga de manampy an'ilay production satria efa fantatra fa hitombo ny isampionina am'le RIA région interconnecté Anatananarivo de zao betsaka ihany ko lay mpangalatra jiro sy sisa sahirana ny jirama dikan'izay ndao reto daholo no fanapahan-kevitra raisitsika de efa tafarina le jirama raha ohatra ka efa afaka nitsinjo lavitra fa tsy nitsinjo lavitra le mpitondra fanjakana de ho hitantsika io am'izao fotoana zao de voatery tafiditra ao anatin'ny condition ny FMI le jirama de tsy afa-mialitsika satria nanao fifanarahantsika findramam-bola tany amin'ny banky iraisam-pirenena sy ny Fonds monétaire international sy ny sisa de sous programme andro zarotsika am'izao fotoana zao na ny FEC na ny FRD sy ny sisa de zao tsy maintsy manara-kevitsika de conditionné ny zavatra maro be de tafiditra ao anatin'izay ny jirama zay indrindra hoe isan'ny natonga n'ilay tsy fahazahoantsika ny FEC sy ny FRD tamin'iny volan'iny tamin'ny novembre de miemitra l'izy amin'ity début ny
ty 2025 ty zany hoe handinika ny dossier a Madagasikara indray aloha zany ny FMI eo amy zato tapitrisa eo le adevitra zay andrasantsika any aminy ka zay indrindra hoe io zany ny mbola miandry ny condition io tsy fantatra hoe anao ahoana fa ny zavatra mipetraka aloha zany hoe hiakatra hipetraka lay vérité des prix tsy maintsy hiakatra zany ny vidina essence isika atao anatin'le resaka jirama efa olana be mety anao ahoana daholo zay rehetrarehetra zay fanira zafa manatany zao a tsy azotsika iodivirana ny vérité des prix ny vérité des prix a misy roa lasantsy io a ray a na zato na roanjato na 50 sy roanjato na 50 amy zato marge amin'io efa miteraka foana zany fiantraikana ny ariary zato ampitombona 10 mahay mikoty tsara mihitsy nianatra gestion ako mahay mikoty tsara fa zany ary zato ampitombona 10 zany hoe raha anao 10 litre na essence zany ka misy fiakarany ariary zato io efa hitany anaty posiko ny 10 ariary raha roanjato io ny fiakarany io ka anao 10 litre essence ako efa hitany vola miala anaty posiko ny 2 hitany vola taidavitra isan'andro ny 2 ary raha isan'andro any tsy maintsy apiditra lasantsy amin'ny alala ny vezivizeny satria tsy voatery ny aravirany lalana akory no ampitombony fandaniana fa ny embouteillage sy ny lalany ratsy zay nge ny tena olana amin'ny resaka hoe fandaninany solika eto Madagasikara tsy ny alavirany lalana hoe hiala eto de andeha any Tsirabe 160 km fa ratsy ny lalana de misy embouteillage dika am'izay mitombony consommation zany de raha ino ny calculena isam-bolana de vola be mitovy am'ilay hoe raha zatra nandohan'le vidin-drano 4 na 3 isam-bolana le malagasy no lasa misy tampoka hoe raha etsy tsy maintsy tadiavina satria mividy rano amy bidon isan'andro de rehefa tambatra iny mahita raha etsy na mihoatra an'izay ary zany hoe misy vola hafa forona ao anatin'ny tokantrano zany mividy rano le malagasy vérité des prix tsy azotsika iodivirana zay ny ambara amin'ny fepetra napetraky ny sehatra resam-pirenena am'ireo mpamatsy vola nanao siny hoe atsika de tsy afa miala lasantsy zay afandraikio ny resaka subvention ny jirama ahoana ny fomba ahafahana manao redressement ny jirama tany aloha tany misy adevitra hoe ampiakaro ny facture de misy an'le karazana optima samy hafa mbola zany ve ny adevitra am'izao fotoana zao ka mity taontinga nefa manao tsy aingy atsika zema misy an'le hoe raha voatary ianao mandoha an'le facture de miakatra 500 miakatra zany le vola aloha de misy an'le karazana tarifa maro be efa misy vola samy hafa io ary misy am'ireo entreprise samy hafa raha ny ajustena ny prix andrareo efa miakatra indray zany ny fandanina samy hafa fa tsy vitan'izay rery ihany amy taona ho avy io am'ireo everitsika zany fa ny chiffre d'affaires an'ireo établissement na monnaie électronique aotra faingo 500 ny etra nalain'ny fanjakana azy teo aloha fa ho an'ny chiffre d'affaires 500 be zao dikan'izay zany ny tsainjaseretra ho atao eto Madagasikara zany de zao mba ahafahana am recouvrer an'le 5% am'izay etra alaina amy chiffre d'affaires n'izy ireo zay ko de tsy maintsy récupérena am'lay échange samy hafa am'lay monnaie électronique eto Madagasikara zany tsy monnaie électronique ihany fa eo koa ny savony sy ny sisa savony tafiditra anatin' zany maro be io tsy voatananao tsony le resaka vary 4000 ariary nge zao vary tsy voatana tsony le izy zay le tiako tenenina hoe tsy afaka nitsinjo sy afaka nanao fepetra ara-toekarena zay hifehezana ny raharaha misy eto de zao vao miverina ny adevitra hoe inona nataotsika ok ndahoary anao politique de l'austérité tsika anao austérité anao tamin'ny andro ngara-jaonary mampianana anao hoe austérité ngara-jaonary mampianana satria bon avy nanao sortie de crise tsika avy niaina crise tsika anao sortie de crise de aloha fehezina ny etra inona natao am'zany satria tsika anao an'lay famerenana lay fifampatokisana eo anivon'ireo mpamatsy vola de ny restaurena tsara zany le confiance tam'ireo bailleur na zatra Madagasikara lamina
na lamima tsara zany ny fomba hahafahana manao famokarana atao anaty laminy hitatsika ampriana vaniny le sisy ny sisa zany satria reny produirante vola be reny miditra hoan'ny kitabola mpanjakana fa zao potika daholo zany rehetrarehetra zany de efa aty amin'ny fahampotena zany le fitondram-panjakana vao mieritreritra hanamafy ny tontolo ny fambolena efa io ny fitotongana le ariary efa misy gapina vary firy ny importena teto Madagasikara efa tsy voatananao 4000 ariary le kilombary amin'ny fotoan'izao ampiakatra vidina solika ianao ny kirakirany jira mahasamihafa zay tsy mahafa-po ny vokatra na ho an-drano na ho amin'ny jiro nefa miakatra ny vidiny miampy pénalisation ny etra samihafa amin'ny alalan'ny kirakiraram-bola mifamezivezy ara elektronika eto amintsika eto a Madagasikara nefa miena ny tahan'ny famokarana ho an'ireo tena mpamokatra izy le mpamokatra resahako ny piasa ny olombelona matanjaka be nge ny taux de chômage mahambony be ny taux de pauvreté ny tahan'ny fantrano matanjaka be ny tahan'ny olona tsy anasa nefa miakatra le vidim-piainana miakatra daholo ny etra rehetrarehetra ary be da be ireo zavatra tadiavin'ny PP isan'andro taotaovaketra miakatra savony zao ny resahanao teo menaka efa tsy voatazontsika intsony raha ialina ariary mahery izy am'izao fotoan'izao dia ahoana ny ainan'le firenena am'izany Germaine Menjanahary le olona nefany tonga de tonga any am'le zava-misy am'izao fotoan'izao ako ny zarina tamin'ilay tolotolorana zay nanaovana pratique politique atao anatin'ny fifidianana le izy de havadika ho fahazarana zany am'izao fotoan'izao vola be tsy toko tsy foroany zany ary zany tsy vola hoe vola amin'ny filohan'ny repoblika na vola amin'ny prime ministre vola n'ilay fanjakana malagasy zany satria amin'ny alala ny banque mondiale ny anovantsika taritra momba nytosika famena ny vatsitsinto sy ny sisa ny tsimbony ame roa tapitrisy tsika roetsy ariary de zaraina roa ny fomba famezana azy zany rehetrarehetra zany efa reraka le vahoaka miandro tolorana le vahoaka de nanaovana kilalao politika le vahoaka tratra ny tanjona ho an'le tompona ndraiky mpanjakana am'izao fotoan'izao mantra le vahoaka malagasy de lasa manantena ny hotsipazana sisa manantena ny omena sisa manantena ny hozaraina sisa zay nga mba mety mahadika azy dia kely ny fahafahany ety mamokatra fa raha ohatra nahafahana ny tsinjolavitra zany nisy fomba nge nanomezana an'izany volo zany taloha tamin'ny alalan'ny vatsinankonany misy fomba nanomezana ny volo zany tsy mizara vola tsy mizarazara zavatra fa inona natao ndao amafisina ny tontolon'ny famokarana de hitatsika io itsika raha zao mbola andeha hanafatra masomboly itsika raha zao ny importation na zezika atsika tsy fakahitana de zao moa zany netra mba mezakezaka any le fitondram-panjakana hoe ahoana ndao ary ahoditsika zezika indray ny any andralanitra tsy haiko misy fanapahan-kevitra tsaitsainao pasy zany raisana isan-kerinandro anatin'ny filan-kevitra ministra ka tena mialatsiny tsy haiko ny fikaran'ny ny fahantrana 2025 io tsy fantatro ny fidangany vidim-piainana ny tazotazoma mangely izy fa efa adio chiffre alizy efa te remarque aroa angely izy fa nitazotazoma hoe ozy ny instate hoe mbola tsy de tena problème be fa mbola ohatran' zao de bilatéral izy ny resahana tao amin'ny era-pirenena de rehefa mamoaka zany revitra le rehetra zany ayayaya de rehefa mamoaka ny sehatry resa-pirenena am'izay zany amina karazana anina rehetrarehetra any établissement sy karazana inona moa ty agence rehetrarehetra any momba ny lara Madagasikara de tsy manaiky le fitondram-panjakana tsy manaiky izy rehefa hoe ny anay ny référence banque mondiale ihany nefa le banque mondiale tenena raha mbola miaraka am'ireo tsika de mahantra nefa ilaina ny référence an'le banque mondiale fa natiana na tsy tiana ny zava-misy de potika tanteraka tsika tena za zany de miteny ho mafy be ny fiantraikany ara-économique sosialy amin'ny fiainan'ny malagasy isan'andro amin'ny taona ho avy io raha tsy maintsy ampiatritsika amin'ny vidin'ny solika resaka jirama ny fampiakarana an'ireo etra alaina samy hafa amin'ny alalan'ny kirakira rabola midina eto Madagasikara raha mbola hanafatra lavitsika ary indrindraindrindra infrastructure zay ny tiako tenena hoe mafy be nanambarana an'le angovo sy le infrastructure 4
milliard d'ariary ny vola holanina am'le autoroute germain mianjanary vola tsy toko tsy foroana nge ny holanina amin'ny autoroute io e ole de tokony hanao ianao entretien na fond routier ole de tokony ianao hahavita manao nouvelle construction na lalana mety hahavitana zavatra hafa ihany koa le vola fa tsy voatery any amin'ny lalana ihany fa maninona ny tsy maintsy forcena hanaovana an'le autoroute zany zao zavatra adevitra zany ya somary am'tinana kely an'izay a hoarahantsika ty faneho-kevitra hoentina pahay toekarena anankiray ty faniry a de rehefa avy eo tsika miverina ety any ao anatin'ilay adevitra tahoary gouverner c'est prévoir raha izay no mipetraka dia tokony efa misy fiomanana ho an'ny tahiry mba ahafana mampifandanjany miditra sy mivoaka ho an'ny isam-batan'olona raha tsy resaka fotsiny afa-tsy ny vary sy ny vola ividianana izany ho iatrany ity pahay toekarena ity ny vary moa no resatrika satria io zany isan'ny zavatra tena tsy maintsy zifaitsika isan'andro zany ary isan'ny midetermine ny ataontsika hoe fahafahana manangom-bola ho an'ny isam-batan'olona izy io satria ny akabetsahany vola zay raisy ny isam-batan'olona de lany ao anatin'ny sakafo avokoa zany hoe kely fotsiny afahantsika manangona manao tahiry sy mampiasa vola rehefa avy eo zany zay zavatra zay a io manana sahady zay faharoa manarakarak'izay a ataontsika hoe manana olantsika mifamokarana eto anatiny be de be ny vahaolana afahana miatrika an'ireny a fa de hoe tsy maintsy mifototra aloha zany amin'ny famokarana eto anatiny a ahafahana zany manena tsikely ny fanafaratsika zany satria mbola misy an'le zavatra zay tsy vitatsika tsy maintsy afarana nena mafiatrany arandria mananjara fidèle fa fototra iray mampitotongana ny toekarena ary manome vana ny fahantrana ny fiankinan-doha amin'ny fanafarana indrindra ny fanafarana ireo filana fototra izay azo vokarina sy atao eto Madagasikara ny ankamarony mitotongana ny toekarena saingy tsy manana politika ampitombona na anomezana sehatra ny famokarana ato anatin'ny fitondrana malagasy ya ino ny faneho-kevitra pahay toekarena faniry a mampiseho sahady hoe mampatahotra ny taona 2024 raha ny resabary fotsiny no ny resahany moa zany tao anatin'izay fa ankoatr'izay rehetrarehetra zay faniry a isan'ny voaresaka tao anatin'ny teti-bola-panjakana ihany koa ho an'ny taona 2024 io ny makasika ny resaka etra iny anivon'ny commune zany hoe tsy ny commune intsony a no isahana ny fakana ny etra zany am'izao fotoana zao sy mamariparitra ny etra fa ny eny anivon'ny DGI zany dia ny foibe ketra sampandrarany etra fohy be zany no andray atanana ny etra manomboka amin'ny taona 2024 io ianao isany candidat be ny tanàna tamin'iny fifidianana teo iny fa manahoana ny fahitanao an'izay zavatra hoe inona ny mety ho fiatraika an'izay zavatra eny anivon'ny commune na commune rurale na commune urbaine zany amin'ity resaka hoe raisy ny fohy be ketra fohy be ny fitantanana ny etra manomboka amin'ny taona 2024 de inona moa zany no entin'ny ilazana fa androsy le commune ny siady efa niena anie le siady tena niena be le siady zay midika fa tsy manam-bola le fitondram-panjakana nefa mba anisany kely ny edivan'ireo a tompona andraiky mpanjakana atany aloha-tany le CLD ivadika siady de iny zany le tadiavana an'le formule zany hahafahan'le solombavam-bahoaka manampy sy mijery satria maharay tatitra foana nge ny solombavam-bahoaka de inona nataony zany de mena andraikitra tam'le siady izy zany tsy izy no mitatana an'le vola fa manara-maso sy misy ny fepetra maro samihafa misy ny programme d'emploi de amin'ny alalan'iny programme d'emploi miainga avy any amin'ny commune iny zany no andraisana fanapahan-kevitra iny zao de efa miena ny FDL samy manana ny fomba azony an'izany eny anivon'ny commune ny olana ho an'ny eto Madagasikara de zao tena miasa araky ny tokony izy ve le ristourna tonga any am'ireny sampana samihafa zay lalovan'ireny commune zany resahantsika zany sy mifaritra zany ohatriny ny anjaran'ny commune ohatriny ny anjaran'ny faritra misy manao be fandroka misy manao be fiavy de lasa tsy mahavita ininona le commune ary ty zavatra ny resahako foana ty zany hoe
akoatran'le vola miditra amin'ny commune zany a mba miandry kely am'le fanampiana avy am'le siady zany izy le siady efa vao mainka niena be mihitsiny lay fanampiana avy amin'ny alalan'lay fond de développement local la FDL zany de raha mijery indray tsika zany inona indray moa zany mbola azo interana zany de am'le budget communal inona ny zavatra midina ka le vahoaka raha sahirana tsy manam-bola tena efa tsy fidina ny vahoakany zany hanantona commune zany hanao certification na hanao légalisation na misy acte de vente tsy maintsy ataony hany de manantona commune izy na misy raha mifanandrify am'izay samihafa tsy maintsy hanatona ny commune zay tsy azo ny elana amin'ny taratasy mpanjakana zay karakarainy fa raha ny tokony ho izy zany tokony hatanjaka zany le commune fa reraka marefo le vahoaka malagasy zay mainmenjanary ka rehefa reraka sy marefo le vahoaka malagasy de zao tsy mahalo hetra ara-dalàna izy tsy afaka manao kirakira samihafa de inona ny fampandrosoana ho vitany any amin'ny commune indrindra commune tsy matanjaka tsara certification sy légalisation ny volana soratra isan-kerinandro ve amina valopomeny mpisoratra etra kelyky ny etra raha zany efa midratrehitra ny de zay zany inge le ohatra ny raisina ratsy tamin'le teto Antananarivo renivohitra efa nytenentsika teto inona ny idiran'ny SMGT zay tsy manana fahafahana zay haka ny 30% amin'ny alalan'ny etran'ny commune lasa ny SMGT ny vola tokony hitra amin'ny commune de lasa io izy io nataon'ny olona ohatra l'izy de azo nraisina l'izy de tonga any amin'ny commune samihafa any fa tokony diniana ihany zany satria tsy afa-miaina le commune tsy havita hanao développement zany le commune tsy havita hanao resaka fotodrafitrasa le commune satria tsisy vola tena tafatoetra ao am'le commune zany raha ohatra ka sady efa kely ny pitibola miainga avy aty an'ireo karazana ino moa zany programme samihafa zay aty amin'ny siadsy ny FDL de ato ihany koa zany zay vola tokony mba hiodina kely eo amin'ny commune inona moa ny etra ny IFPB nge ny resaka tsena nge sisisa zay amoahana quittance ara-dalàna fa tsy resoreso kely sy facture kely quittance no mivoaka amin'ny enenivo ny fokotany sy ny commune zany tiako tenena am'zany de zao tsy maintsy mikarokevitra zany ny mpitatany enenivo ny commune zany hitady mpiara-miombonantoka hiara-iasa aminy eo zany le hoe eny mety misy fikambanana mety misy mpanao asa soa mety misy institution mety afaka mamatsy vola sisisa zany mety misy ONG zay hitondra projet ao anatin'le tanàna izay sisa no ahafahan'le commune manao off fa raha tsy zany zany zao zavatra hitantsika rehetrarehetra zao tsy ahavita ininona ho a le vola kely miditra ny commune fonctionnement sy karaha mampiasa ny vita de bloqué eo de efa mifohifohy vola raha mibe ny tanàna sasany nge ahavita manefa ny karaha mampiasa de zay le antony hoe manao politika mifampidiran-ketra ny enenivon'ny commune fa zao mbola tsy mahaleo sara ny vitiny satria le vahoaka mihitsy ny sahirana sy reraka zermay eny ary mamaraparantsika fanira zava-manantany ny tapitra indray ny fotoanantsika ho an'ny ty androany tya rapitotsika iresaka amin'ny ankapobeny ny manodidina ny zavamisy mety ho zavatra iaina ny vahoaka malagasy ny tokony andraikitra ho raisy ny olo-pirenena ihany koa manoloana zay rehetrarehetra izay faniry ya le izy zany de tsotra ihany za mba te hiteny foana ny amin'ny hoe ny zava-misy am'izao fotoana zao na ara-tsosialy na ara-toekarena de mifamanitra amy raha-pirenena ara-politika daholo de za zany manahitra foana ny vahoaka malagasy hoe aza veriverezin'ny olona am'le hoe sy any mpanao politika zany tsy sidiranay zany tsy miditra anatin'zany ny kapokanay sy ny volaninay tsy manome asanay zany sisisy fa ny fanarahanao isan'andro ny zava-misy aina amin'ny firenena ny fidiranao an-tsehatra amin'ny raha politika tena ahafahana mitondra fampandrosoana amin'ny firenena mba tsy ho kivin'ny olona ianao de ny hafa manao politika eo amin'ny toerana tokony hanaovanao politika de lasa ianao zany tompony mangatakatiny de lasa ohatrany hoe raha tokony hidiram-bola be amina tapitra itsatsitanono ianao de voatery miandry an'ilay karazana tosika sy tsimbona fotsiny zany sisa au lieu de tokony anana zany ianao tokony fidiram-bola amina tapitrisa tsy fakahitana satria manana opportunité économique am'zany le firenenao
ianao nefa niraviravitana, ianao nefa nitazapotsiny, ianao nefa navelanao ny hafa no andray andraikitra teo amin'ny toeranao, de lasa voatery miandry ianao zany am'le fitserana kely am'lay ray etsy sy roa etsy, nefa tsy tokony zany no vola miditra anaty positsika vahoaka zany fa tokony mihoatra lavitra am'zany. De hoe zay hoe arao tsara ny toetra raha tompoko, azaka iviny olona amin'ny raharaha politika ohatran'zany. Fa tena misy fiantraikany any zavatra iainantsika ny raharaha politika, ny raharaha-pifidianana. Diso safidy isika ary nanaovan'ny sasany anterisetra, nanaovan'ny sasany barofo ny raharaha-pifidianana teto Madagasikara, tonga amin'ny fahefana ny sasany de io izy mamaritra no avinao, izy mitsinjara ny vola tokony voarainao, mitsinjara ny sakafo, ary izy mametra zany ny tokony anjara varinao amin'ny tokony laninao isan'andro san'andro. De tonga am'le tena sehatra itiavany azy mihitsy tsika, ka zay ny ampahereziko hoe tena mila manaraka akaiky ny raharaha-pirenena mihitsy misehatra am'zany resaka politika zany mihitsy mivoaka, ary politika tena politika tsara ahafahantsika mampandroso ny firenena, fa tsy politika zany entina isa anatsaratsarahana antsika, na politika entina zany ampifakahalana antsika vahoaka, na politika zany entina indray zany mbola andetehana antsika anatin'le fahantrana lalina zany ka tsy ahafahantsika mikarikevitra hafa mba hivoatsika fa ozy tsika hoe de tena lasa mesy tampoka zany le olona mitondra zavatra kely ho atolotra amitsika. De ozy hoe tena arao tsara ny toetra raha-pirenena, ary rehefa mba misy antso ataona ray aman-dreny, ataona manam-pahaizana, ataony malagasy zay mivondrona am'zao fotoana zao, de miantso atsika mihitsy mba hifanohana n'reny antso reny, satria inona moa ny tadiavina inge de zao ny asosiatsara ny taranantsika orina, ny tonga ny fiainantsika afinaritra sy mba tena hoe mba hanana ny maizay azy tsika, hanana fahaleovan-tena araka azy tsika, fahaleovan-tena ara-bolitsika, mba afaka mitsabotenitsika, afaka mampianajanakitsika, mba afaka mandeha manao vakansa, mba afaka tsika mba miatrika ny fivezivezena amin'ny alalan'ny fitaterana, mba afaka tsika ihany koa zany mba manana tahirim-bola ao anatina tokantrano mba mifety ara-dalàna. Fa zao raha ny zava-misy am'izao fotoana izao de malahelo ahako Germain, tsetsatsesa tsara tsy tamin'ny krismasy lasa teo zany, de miazakazaka le tokantrano mividy vary stoky, de zara raha mahavidy tovakena atsasaky ny fefany anatin'le tokantrano anankiray. Zany sisa no an'ny malagasy anatina fety krismasy, de ozy hoe tsy tokony zany ny malagasy, tokony oatra lavitra an'zany, kanefa moa zany ny vokatra le fahantrana miampapana am'izao fotoana zao de mila mihotritsika zany, mila mandatsika ny amin'ny hoe mila mandray andraikitra ako, mila mijoro ako, ary hamaly ny antso ho an'ny fanavotana ity firenena ity. De makasitraka atsika rehetra zay nanaraka amin'ny fandarina tao am'izao alina zao. Iny ary makasitraka atsika rehetra ihany koa nanaraka an'izay fandaran'izay ho amin'ny rampitso izay mirahalahy mbola hiverina etindray. Veloma tompoka. Adidiny mpitondra ny manao izay nanany vahoaka fiainana milamina sy mendrika ny maolona ho ny fivondrona Beniveka, izay nanome hafatra ho an'ny mpitondra sy ny vahoaka mpiray tandrazana tsy ankanavaka ary ny kristianina katolika. Adidin'ireo mpitondra ihany koa ny mampalala ny vahoaka ny andraikitra tandrify azy sy manampy azy na tanteraka izany. Ny vahoaka indray raka izany dia andray izany andraikitra tandrify azy izany amin'ny fanaovany tsara ny asany, ny fahaizany mivondrona sy mifanampy, manabe sy mifanabe ho ireto ray aman-dreny ara-panahy. Tsy manabe vahoaka ireo tolotolotra ataon'ny fitondrana sy ny mpanao politika izay tsy mitsinjo lavitra fa famonafo, afa tsy malala fa tsy ny eo ihany ho ireo eveka nanamafy. Mila mifampihaino vahoaka sy ny mpitondra, mila miaino sy enoana ihany koa ireo mpanohitra mba tsy hivadika ho sakana ho an'ny fampivoarana ny hevitra tsy mitovy. Ilaina ihany koa ny maka lesona amin'ireo lesoko efa nisy tany aloha, tsy fahamalinana, tsy fahombiazana, fifampian-daniana sy fifaniliana, fampiororona, fiandrandrana lava ny fitondrana, tsy fifampianoana, fifanoezan-tsiny, fanoerana mpitolo, fanasarana ny finoana sy ny andavanandrom-piainana, tsy fahasahina mijoro, lainga sy kolikoly, tsy fitanany teny nomena. Manoloana ny raharam-pirenena dia ambarany fivondrona be ny eveka fa mpaminany ny eglizy ka tsy sasatra ary tsy afaka angina mihitsy izy ireo, manao antsoava amin'ny vahoaka eo anatria ny fangiry firiny mahazo ny malagasy sy ankehitriny, na dia misy aza nezika izay tsy azo dia tsy hita. Mivavy aloatra ny olana momba ny jiro sy rano, tsy ahitamba olana mandritra ny taona maro zany. Tsy fahombiazana ny dikany, ary mendrika famonoana olona ankolaka satria aina ny rano.
tsy mitsamiakatra ny vidin'ireo filana andavanandro ny mponina mihamahazovana hatrany tsy fandrimpalemana amin'ny faritra maro mikorosofana ihany koa ny fanabeazana sy fampianarana eto Madagasikara manomboka amin'ny ambaratonga ambany ka hatrany amin'ny anjery manontolo tsy tena tsapany akon'ireny fanampiana avy any ivelany ireny eo amin'ny toe-karena sy ny fampandrosoana nozarina hiafy sy hijaly ny vahoaka ka tozary manaiky tsy fidy ny fantrana ho anjara sy lahatra tsy samana ny heviny izy ireo satria aleo maty ampitso toy izay maty androany ny mpitondry tsy andaniny to tsy taitra akory tsy hita mba mitady drafitra sy fomba fiasa ary vahaolana hafa ireo mpitondry akaiko kokoa ny vahoaka dia to angady sy mahatapakatra ihany misy anefa mbola samy laza ihany fa mandroso ny firenena ary mahavita azy tanteraka ny mpitondra sao dia mba misy olona navondron'olona voakarama anasoaso ny mpitondra ka oditsita ny fahoriany vahoaka hoy ireo eveka nametra-panontaniana be loatra ny mpanararoatra fahefana sy manango-karena na amin'ireo mpitondra na amin'ireo pré-antoko sy ny mpiara-miasa akaiky aminy misy ireo manao ampimamba sy manao tantely afa-drakitra ny harem-pirenena ary mitavana sy mamono heritreritra tsy mijery ny fantrany mpiarabelona aminy hoy ireo eveka ka inina adinona fa misy farany zavatra rehetra ampira zany ireo fa mitotongana tanteraka ny fiainan'ny vahoaka ho ihany ny fivondrona ben'ny eveka izay nanamarika fa tapidalaka leny ny vahoaka madinika etsy ankilana nefa vitsy no afaka mamorinasa ivelomana fa maro ihany koa ireo orinasa efa nisy ninam-potehina ireo tsy anasa mitombo ary tsy mba manana antoka na kely akory tsy araka ny fampanantenana sy lokaloka nataon'ireo mpilatsa-kofidiana ka mandray ny toerana sy nandraikitra ankehitriny zava-mitranga ny tena toetra tokoa no enti manjaka hoy ny fiteny tsy matokony mpitondra intsony vahoaka ka miraviravin-tanana ary samy manao izay ahafany mivelona amin'ny fomba rehetra dia sanatrivy atao mihitsy izay ampahantrany malagasy mba hampanankarena olombitsy ho hiatrany ny fanontaniana mipetraka asa fatsikabary no andrasana aminareo mpitondra ho ny fivondrona ben'ny eveka omeo fafana isitraka ireo filana fototra sy filana andavanandro ny vahoaka toy ny sakafo sy kojakoja jiro sy rano tontolo iainana fahasalamana fanabeazana fandrimpalemana lalana fafana maneho hevitra ny kahalalana andrasana amin'ny mpitondra marina ny toe-tsaina tsy mahazaka ny fahoriany vahoaka ka mpandevitra ny ampipo politika sy ny tombontsoa manokana drafitra asa mazava mitohy ary matezana ho ajoro mba hialana amin'izao fangiry ferina tafahoatra izao no fototra hijerena akaiky sy maika ny famoronana asa sy fanomanana ny olona afetsara ny asany mba tsy ho vesatra ho an'ny sihatra isany na ho mpanararoatra sy mpitsetitra vahoaka fotsiny tsy mahasoa antsika ny marina mbo amboarina arak'izay tombontsoany tsiraray na vondrona samihafa ho ihany ireo eveka tokana ny marina ho izy ireo dia izay ambarany feo ny fieritreretana madio sy ampianary ny lalana tena izy ary ampianary ny vaovao mahafaly antsika miantony rehetra mba hiala amin'izao kolotsay-pahafatesana iainantsika izao izy ireo kolotsay-ny aina no andao aorina sy arovana ho ny fanantenana ialao ny toe-tsaina maindrandralavany mpitondra ho ihany fifondrona ben'ny eveka amin'ny vahoaka malagasy atreo sy ataovy ampitiavana sy ampikitsi-po izay manandrify atsika amin'ny fampivoarana ny firenena na ao an-tokantrano na ao amin'ny fiarahamonina na ny amin'ny toeram-piasana sy ny fianarana na ny ampiangonana tsy fotoan'ny fanambakana sy fanararotana intsony izao izy ireo satria ny fahaizan'ny vahoaka mifanaraka sy ny fampitsinjo no antoka ampandry fahalemana sy ampandroso any Madagasikara miantsony rehetra mba anomelanjatrany ny andraikitry ny ray aman-dreny sy ireo rehetra misehatra amin'ny fanabeazana izay fototra miantoka ny fiainam-pirenena ihany koa ny eveka fantatra moa fa nialy ny 4 Desambra lasa teo no nosokafany papa François ny Tonjobily fa 5 nahatongavany zanak'Andriamanitra teto an-tany ny alahady 7 Desambra ho avy zao no isantaran'izany isaky ny diocèse samy manana ny mpiandry azy daholo ny diocèse rehetra eo ampizorana makany amin'ny Tonjobily marina ihany koa fa ny Jobily fa 5 taona na aveka any monseigneur Odon Marie Arsène Razanakolona sy monseigneur Fulgence Rabe Mahafaly vitany aliny omaly foandroany zomany fiatrany solom-bavambahoaka ny soavinandriny sy ireo mpiara-miasa amin'ny efatra ny fampanoavana teo anivon'ny fitsarana momba ny ady amin'ny kolikoly na ny pak nandidina tamin'ny 12 alina sy 10 minitra omaly 9 Desambra 2022 no vitany fianoana azy ireo tamin'ny raraty rafikana sokatra misa 12 izay mahavororoe azy ireo tsy aivina fa ny aliny talata 14 Desambra no sarony zandary nitondra sokatra misa 12 teny Morondava Antehiroky izy efatra voalaza fa fiara misa 2 no nitondrany ireo sokatra tao anaty valizy tsy nanaiky nosavany zandary ity député sy ireo namany tamin'ny voalohany rehefa nandeha ny fifampiresana dia nanaiky nosavana ihany izy ireo ary tamin'izany no nasaronana ireo sokatra
noraisy ny fampanoavana teo anivony paka ny fanapaha-kevitra nampiditra ponjavonjo maika azy ireo eny tsy afa miandry ny toy ny fanadiadiana sy ny fitsarana azy ireo enatra bevava ho an'ny firenena ny nafitsiky ny solombavam-bahoaka raha manatanana Romeo voafidy tao soavin'andrina itasy hoy ny fanambarana nataon'ny Transparency International Initiative Madagascar makivo izy ireo raha olom-boafidy nantanany mpiarabelona no mahavandoza mamenatra toy izao manao trafikana sokatra izay biby sarobitsy sy arovan lalana mafy eto Madagasikara azo refesina amin'izao toy zavatra izao ny tsy fahavononana iady amin'ny tsirariny sy anohitra ny kolikoly vakina fotsiny fa tsy fitiava-tandrazana no ritsahana ho député fa faniriana azo fahefananaovana raharaha maloto hoy ny fanamafisany androm-panjakana lehibe ny antenimedram-pirenena fa tsy fieren'ny mpanao ratsy miantso ireny omem-pahefana ny Transparency ijoro iaro ny fahitsina sy ny ady amin'ny kolikoly satria tsy fitaovana azo ampiasaina ho fiarovana amin'ny eloka natao ny immunité parlementaire tsy tokony isy ny tsy maty malota fa mpiarina amin'ireo nahavandoza ny asan'ny fitsarana ka azo ny saziny araky lalàna izy ireo raha manampaizana ankalasy ireo tsy mafeny fitantana no mitondra ny firenena manampaizana ankalasy ireo tsy mafeny fitantana no mitondra ny firenena tsy mahagaga araka izany raha tsy voafeny ny sosialim-bahoaka ny toe-karena sy ny politika ny firenetsika dia natao hoe ny manampahaizana malagasy dia voahilikilika amin'ny ankapobeny ataoko hoe raha miteny mahitsy dia ohatrany hoe fanjakana somary hoe alazaina hoe mafia ihany ny hita ankehitriny satria ireo olona atao hoe tokony ijery an'izay mahasoa ny firenetsika ty ny lasa mandositra ijery an'izay mahasoa ny firenetsika ty ny lasa mandositra ny firenetsika daholo hoe tsika zao tratra ny fuite de cerveau lasa daholo ireo olona satria tsy velona eto amin'ny tanitsika ntsony tsika be de be ireo miala eto ireo satria noho ny tsy fahaizana mitantana tsy fahaizana atao hoe tsy fahafantarana ve ny fototra olana fototra Madagasikara kanefany zay olana fototra zay raha vao tsy fantatry ny olona mitantana dia tsy afaka ny mahaolana ny olona tsy niaina tany anaty tontolona ambanivohitra tsy afaka manty ny olana tambanivohitra ary ny olona atao hoe tsy afaka miara-miaina sy mitakosina amin'ny fiarahamonina tsy afaka hitondra vahaolana ho an'ny fiarahamonina nanamarika ity taona 424 ity ny fanaovana fifitianana tsy montiny tsy manaja lalàna ary nanjakany osika sy ny tsy fahamarinana hoy ny fanamafisany ireo heverina fahamaniolana vao maika manampitrotraka ny vavoazana efa misy lasa resaka ny betsaka fa ny fanatanterahana tsy misy fa indrindrandrindra le fifidianana farany teo zay tena mamoehitra tokoa satria ny atao hoe nampiasana ny ordonnance iny tamin'ny fomba tsy motina ny lazako azy tsy mendrika tsy sahaza ny firenetsika mihitsy ary ny tena nampalahelo dia ireo mpitandro ny filaminana no nampiasaina nanao an'izany osoka zany tamin'ny alalan'ny fifidianana nampiasan'ireny ordonnance reny ny mpitandro filaminana atao hoe reny no tandrokarony vozina kanefany vadika amin'ny maro ny vozina azy izy ny atao hoe olona tia tanindrazana dia ny atao hoe dia olona tia ny mpiray tanindrazana amresaka fotsiny no atao be dehibe kanefany zany no fototry ny disadisa mampisara-bazana ny fiarahamonina malagasy ankehitriny zay tena latsaka katerena na ara-politika ny mpanao politika dia napetraka ho modely tokony modely ho anatin'ny fiarahamonina satria izy no ray aman-dreny ao anatin'ny firenena sy anatin'ny tanàna zay feheziny anankiray kanefany modely ratsy no hita ankehitriny tandy ndondozany ho avin'ny firenena malagasy tandy ndondozany demokrasia tsy tokony iraviravitany na ny olo-pirenena fa asahijoro hitaky ny rariny sy ny mariny isy ny fampandrosoana sy ny hoaviny taranakaoriana izay mbola manjavozavo tanteraka tsy mipetraka tsony ny demokrasia ny zokely izay ananan'ny olona zay noheverina mba hoe ametrahany ny safidiny dia mbola soparana indray koa ary zany ny zavatra misy tanondomondozany fiarahamonina tanondomondozany firenetsika raha ohatra ka fomba tsy mety sy tsy motina tahaka zao no mbola toizana eto amin'ity firenena ty ny fahamarinana tsy hitatsony ny fahamarinana kanefany zany koa nijoroana anehoana hoe ny fahamarinana ihany raha tsy olona tsy mampiasa n'izany fahamarinana zany raha olona tsy matahotra an'Andriamanitra ary raha olona tsy mametraka ny atao hoe firaisakina dia tsy manjavozavo tsy afaka nyrosony firenetsika raha tsy ireo zavatra telo ireo no apetraka ajaina dia tsy zavatra
iovatsony rampitso manao antso avo a ho an'ny fiarahamonina laza Katerina tsy kehitriny a saia mijoro amin'izany fahamarinana zany saia maneho ny raha misy ny tsirariny zay efa tena fa miompampana iainatsika kehitriny dia tokony hijoroantsika amin'ny fomba zay mampety azy zay rahantsika de hoe andaotsika isorona andaotsika iady ho an'ny taranaka rapitso satria manjavozavo no avy ny taranaka. Tsy misy azo antenena raha izao fomba fitantanana izao no entina makany amin'ny taona 2024 ho mafy ny zavatra iainana ary tandidon'ny krizy ara-tsosialy vokatry ny zava-misy raha tsy misy fandraisana andraikitra. Mitaky ny anafoanana ny voka-pifidianana rehetra manerana ny loso tamin'ny fifidianana kominaly farany teo ny antoko maheva raha ny fanambarana nataon'izy ireo androany. Hita ny baribary ireo tsy fanaran-dalana maro ka nisy fetraikany tamin'ny voka-pifidianana izany. Manohitra ny fanodikodinana sy ny alabato nandritra ny fifidianana izay natao nandritra ny taona teto Madagasikara dia nisy olombavambahoaka sy ny ben'ny tanàna. Midika izany fa makan-keriny ny fahefana izay eo ampelantanana ny vahoaka izay masy mandidy ny mpitondra. Tsy mitondra fitoniana velively eto amin'ny firenena nefa izao fomba mamoetra izao. Fantatsika tsara ny tantara fa ny olana ao aorianan'ny fifidianana na ny crise post-électorale no nampisy ny disadisa ara-politika hatrany. Tsy nisian'ny famarina toerana ara-politika sy ny fampandrosoana tena izy izay andrasana sy andraindray ny vahoaka ary mahatonga ny firenena mitana ny rambony amin'ny fahantrana maneran-tany. Noho izany dia mangataka ny fanafoanana ny valim-pifidianana rehetra manerana ny tany ny Repoblika Malagasy. Maro ireo sehatra no mikatso sy tsy manderaka ny tokony ho izy ankehitriny ka ilana vahaolana maika. Isan'izany ny fifidianana, ny tsy fandriampahalemana, ny fampianarana, ny fahasalamana, ny rafi-pitsarana, ny sehatra miady amin'ny kolokolo sy ny maro hafa ary indrindra ny resaka angovo izay zary lasa foto-sakafo ny malagasy ny voka-dratsiny. Manohitra tanteraka ihany koa ny fahatapahan'ny jiro sy rano lavareny izay zary efa fiainana andavanandro ny mponina indrindra eto an-drenivohitra sy ny manodidina. Tsy tokony tsy foroana nefa ny fanampiana nataony